Fa amin'izao fotoan'izao ihany koa dia miroso amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa indrindra ny fandridràna ny asa miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka ahafahana mihazakazaka amin'ny fampandrosoana ny Faritra Anôsy. Araka izany ary ny famaritana ny drafitr'asa mandritra ny 5 taona manaraka no tanjona napetraka ho ny governoran'ny Faritra. Efa misy ihany koa ny drafitr'asa fampandrosoana ny Faritra Anôsy mifanara-tanteraka amin'ny politika amin'ny ankabeny fanjakana. Tsy maintsy atao kosa nefa fampitovy-pijery amin'ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika arabola ahafahana manamora ny fandrindrana ny asa raha ny fanazavana hatrany. Andiniaina Martina. Lesoka lehibe ary niteraka sakana teo amin'ny fanatanterahana ny asa eo anivony ny faritra hatramin'izay ny fandringan'ny fandrindrana ny asa ho ny governoran'ny Faritra Anôsy. Tanjona ny ananana fomba fijery ombonana araka izany anatrarana ny vina araka ny drafitr'asa fampandrosoana ny Faritra Anôsy mifanaraka amin'ny politika akaben'ny fanjakana raha ny fanazavana. Manoloan'izany ilaina ny fifankafatarana ny momba ireo sehatr'asa atao sy ny toerana iasan'ireo mpiara-miombina antoka mba hisian'ny fifamenoana momba ireo asa fampandrosoana araka ny filana ireo mpiarabelona eo amin'ny sehatra ny sosialy, ekonomika, ny fitantanana ifotony, ny sehatra ny fandriampahalemana ary ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy mba hahamora io fandrindrana io. Planification ho an'ny 5 taona manaraka miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka rehetra, ireo mpisehatra rehetra ato amin'ny Faritra Anôsy. Inona moa ny tanjona amin'izay? Hanana vina iray mametraka hoe inona ny makaiza isika eto amin'ny Faritra Anôsy amin'ity fampandrosoana ity, inona ny paikady izay apetraka dia inona ny efa mipetraka any amin'ireo tetikasa izay mipetraka tsara manaraka ny drafitr'asa na ny planification izay au niveau national ary midina hatraty amin'ny régional izany. Iaraka hampandroso ny Faritra Anôsy io no lohahevitra novoizina nandritry ny 2 andro nanatanterahina ny Dinik'asa ho famaritana ny drafitr'asa nandraisana anjara n'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny sapan-draharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika sy araboly.